fomba mampanao efa mahazatra antsika malagasy ny lahateny sy ny kabary ary miezaka hatrany mpandala izany anabe no ny teny malagasy ao anatin'ireny ny lahateny ireny. Andeha anaty kabary vaovao indray no navoaka ny fikambanana Apingy ny alahady lasa teo. Miara-pianatra mamalo naman'ny avy ary tonga tsy miarahaba namantezitra. Ity zao tokoa matso ny tahaka an'izany voatavo ka mifampanato ny sampany roa. Ankizy sy tanora mpikabary miisa 50 no navoaka ny fikambanana mpikabary Apinga tamin'ny fomba ofisialy ary mandrafitra ny andian'ny fahasivy misalotra ny anarana Antsiva. Omay alahady no notolorana ny mari-pakasitrahana ity andian'ny mpikabary vaovao ity ka nizokiny indrindra dia 12 taona ary ny zandriny indrindra kosa dia 5 taona monja. Fomba efa mahazatra antsika malagasy ny kabary kotanjo ny fikambanana Apinga ny itaonan'ny tanora malagasy andala ny fitendrazana amin'ny alalan'ny kabary. Isa taona izahay dia mampianatra kabary foana ao anatin'izay dia ao anatin'izay kabary zay hoe aiza ho aiza no momba an'ireo tanora ireo tanora ireo zany zao dia efa misy sampana fanantenana ao aminay dia tazominay ao amin'ny fanantenana zany sampana fanantenana ireo izay hitanay fa miendrika sy tsara indrindra tazominay mba anampy anay ihany koa satria izahay nahazo mamepona dia mizara mamepona dia tsy afaky ny zary izay raha tsy misy olona manampy anay zany ao anatin'izay dia tazominay ao amin'ny sampana izahay ihany koa dia mamokatra ny antsoina hoe mpampianatra satria izahay dia manana tanjona anokatra fampianarana any amin'ny faritra dia ireo izay hitanay zany fa mafy an'ny tsipitenenana sy mafy tsy mpanoratana ary mahay mitondra tena ary manana talenta mampita an'ilay fampianarana zany dia horaisanay ao amin'ny fikambanana izany izy ireo. Tetsy amin'ny kianja Analamaitso Analamahitsy no natanterahana ity lanonana famoahana ny andian'ny Antsiva ity teo ambany fiahin'ny ministeran'ny kolotsaina ary natrehany olo manakaja maromaro eo amin'ny sehatry ny kabary malagasy.